Misotranao izay ry Andriamanitra isizanaka fanahy masony fa fitiavana no namoronanao izao tontolo izao. Fitiavana no namoronanao ny olombelona ho ambony ny zavaboary rehetra. Fitiavana no nampisianao ny voankazo teo afovoan'ny saha mba hiarovana anay amin'ny fahafatesana. Fitiavana no mbola namonjenao anay indray tamin'ny fahotana fa na dia nanoka izay mendrika anao very dia natolotrao indray ny zanakao mba hanananay ilay endrika very tao amin'ny saheteny, mba tsy ho tratrin'ny fahafatesana mandrakizay zahay fa hiaina amin'ilay fitiavanao. Dia mbola fitiavana koa izao ivorianay eto ankehitriny izao andrenesanay izany biby fitiavana izany, fa tsy mitaizanay amin'ny filazantsara fotsiny ianao fa mitaizanay koa amin'ny lalàna sy ny didy, fa izany no mahatanteraka ilay fikendrenao dia ilay fiainana omenao anay ary fiainana be dia be. Dia ampio izay ny alala fanahinao masina, atakaranay ny sitraponao maro mba hiainanay tsirairay avy, hiaina ny fiangonanao izany biby fitiavana izany. Ka ho faly manana anao zahay ary ho faly ny amin'ny fiainana mandrakizay omenao koa. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Dia nisafidy hanakaikikaiky kokoa anareo fa ny alahady moa dia saika ery amin'ny pilipitra ery dia misy enanelana ihany izay, fa tsy toriteny no atao dia nisafidy zany soratoko, safidy mba hanakaikikaiky satria amin'izay mba misy aina kokoa ny fizarana izay ataontsika eto. Ny lohahevitra izay nomena mba ho ampianarina antsika eto dia ny hoe ny fanatanterahana ny didim-pitiavana amin'ny fiainam-piangonana. Ny fanatanterahana ny didim-pitiavana amin'ny fiainam-piangonana. Dia misy ten'Andriamanitra hanorenantsika izany lohahevitra izany dia ny Jaona 3:20 dia ny andininy 4:30 sy ny 5:30. Jaona 3:20, ny andininy 4:30 sy ny 5:30, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo. Aleo miara-mamaky tsika rehetra izay manana filazantsara ka mahita an'ilay teny. Amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no omeko anareo, dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny itiavako anareo, mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Amen. Ny tenin'ny manan-danja ato anatin'izao lohahevitra izao dia ny hoe didim-pitiavana. Ao anaty baiboly malagasy ity tsy mahita teny eo tsika ka misy hoe didim-pitiavana ao, tsy ahita na ray aza, fa ao amin'ny firanantsika 2:30 no ahitantsika teny hoe didim-pitiavana. Fa ilay hevitra kosa nefa dia hitantsika miara-dalana ato amin'ny soratra masina mandrakariva tahaka nyity Jaona 3:20, andininy 4:30 sy 5:30 eo. Dia hitantsika eo ny hoe didy, fa lazainy manaraka eo koa ny hoe fitiavana. Dia ifantokao izany aloha ny fanazavana voalohany. Didim-pitiavana dia teny anankiroa natambatra. Dia inona ny ray? Didy sy ny hoe
fitiavana, didy sy ny hoe fitiavana. Raha ny jaonina voalohany, izany hoe hijaonina ihany, any amin'ny epistily indray izy manoratra, dia faritany tsara ny atao hoe fitiavana. Andriamanitra ozy dia fitiavana. Dia miaraka eto izany atao hoe didy sy ny fitiavana na ny didy sy Andriamanitra. Ireo teny anankiroa ireo zany dia miara-dalana mandrakariva hatrany ampamoronana izao tontolo izao. Tsy azo sarahin'ireo na oviana na oviana ny atao hoe didy sy Andriamanitra na ny didy sy ny fitiavana. Fa rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia efa nametraka didy sady izy sy fitsipika. Inona ilay napetraka Andriamanitra atao amin'ny saha Edena? Ny voankazo rehetra hozy izy dia ahoana? Azonareo hinanana, fa ity eto ampovoan'ny saha ity tsy azonareo hinanana. Eo vao manomboka zany izao tontolo izao dia mipetraka sady ny atao hoe Andriamanitra sy ny didy. Dia ilay fitiavana azonareo hoanina izao rehetrarehetra izao. Izay ilay fitiavana izay manome fahafahana. Fa etsy ankilany koa nefa mipetraka ny hoe ity dia tandrema. Izany hoe teny anankiroa tsy afa-misaraka io. Raha mbola tany koa ny tany. Fa raha Andriamanitra fitiavana no resahantsika dia izao, nanome zanan'ilay tokana ho an'izao tontolo izao mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Io no ivon'ny Baiboly. Izao no toko 27 andininy 4:40. Ny izany Andriamanitra fitiavana manome ny zanany hanavitra ny olombelona izany, dia io dia tsy hafa fa antsointsika ihany koa hoe vaovao mafaly na filazantsara. Izany hoe ilay fitiavana ery ambony zany dia azontsika adika ihany koa hoe filazantsara. Zay zany. Izany hoe ny didy sy filazantsara, didy sy fitiavana. Miara-dalana mandrakariva izany. Ny filazantsara moa, raha ohatra averintsika kely ilay fanomezana ny zanany teo dia n'izao fitoriana ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho nofo. Izay ilay filazantsara. Nambarany anjely fa tonga nofo. Andriamanitra nomena antsika tsy nisy fahamendrehana avy amintsika, fa kanefa ho famonjena antsika. Izany hoe tsy niandry antsika ho marina Andriamanitra, tsy niandry antsika ho masina Andriamanitra, tsy niandry antsika hanatona azy Andriamanitra, fa avy dia izy no nanolotra, izy no nanome, izy no nanatona antsika dia nomeny ny zanany isika ho famonjena. Ary ozy ny anjely hoe fiadanana ho an'ny olona rehetra. Izay ilay filazantsara zay. Izany hoe raha tokony no fahaverezana sy fahafatesana no anjarantsika dia ozy izy ny anjely hoe fiadanana ho an'ny olona rehetra. Izay ankasitrahana. Tsy filazantsara ve izany? Fa ho an'ny olona anankiray raha ohatra hoe voatsara ny amin'ny fitsarana izy, mivoaka ny didim-pitsarana hoe meloka ianao, kanefa tsy izay no nitenen'ilay mpitsara, fa ozy izy hoe afaka madiodio ianao. Izay ilay filazantsara ho an'ilay olona izay mandray azy. Izay aloha zany ny fanazavana mahakasika ny hoe didim-pitiavana. Tsy misaraka ho isika ny didy sy ny filazantsara na ny didy sy ny fitiavana, ny didy sy Andriamanitra. Ary ilay didy dia azo antsoina koa hoe fitsipika, lalàna azontsika ilazana azy izany. Fa inona nefa no mahasamihafa an'ireo ny atao hoe lalàna sy ny filazantsara? Inona no mahasamihafa azy? Dia eto aho zany zao dia hanao pratika, satria pratika be ty zavatra resahana eto hoe fanatanterahana.
sy fiainam-piangonana pratika be zany, dia anao tsika no pratika. Nareo ato zany a mieritreritra dito folo ianareo, dia ianareo ato mieritreritra ataky ny tompo ianareo, dia sady mieritreritra tsika inona no ifandraisany zany ary inona no mahasamihafan'izany. Dia rehefa manonona zany hoe dito voalohany dia misy mitonona nareo ato, dia rehefa miteny iray aho hoe lazaivo ny fehezanteny voalohany ao amin'ny ataky ny tompo, dia misy miteny iray nareo ato. Zay ao a eny ary dito voalohany ary olona ray inona ny fehezanteny voalohany ao amin'ny ataky ny tompo? Rainay io izay any an-danitra. Inona no tsikaritranareo mahasamihafa an'izany na mampitovy amin'izany? Ny anankiray dia hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, ny anankiray dia hoe rainay eo izay any an-danitra. Andriamanitra daholo no nampianatra an'ireo ny ataky ny tompo dia Jesosy no nampianatra azy, ny dito folo Andriamanitra no nanome azy. Inona mety ifandraisany? Misy afaka mety miteny ve? Ya, mety président. Ny didy dia mandidy, ny hataka manaiky. Ahoana azontsika izay fanazavana izay? Sa mbola misy te hanampy fanazavana? Zay ozy izy ny ato hoe ny anankiray ohatra mametraka lalàna, aza manan'Andriamanitra hafa, fa ilay anankiray fanekeny. Ie, zay ihany. Misy manana olona izay nafa ve? Ya, dia zao raha mijery indray tsika ny faharoa, dito faharoa, aza manononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao. Taony manatsiny tokoa izay manononona foana ny anarany. Fehezanteny faharoa amin'ny ataky ny tompo. Inona mampitovy azy? Samy miresaka anaran'Andriamanitra. Anaran'Andriamanitra, fanajana, fanamasina. Le voalohany samy miresaka Andriamanitra ivavahana. Tsy zay? Zay a? Dia raha mankao amin'ny fahatelo indray tsika, dito fahatelo. Mahatsiarovany amin'ny sabata namasina azy. Ahoana ny fehezanteny fahatelo ao amin'ny ataky ny tompo? Izy no tena marina. Lasa tsy tadidy hatramin'ny ataky ny tompo. Ho tonga anie ny fanjakanao, dia ny ary amin'ny dity dia hoe mahatsiarovany andro sabata anamasina azy. Ilay fanjakan'Andriamanitra koa dia voaresaka ao amin'ny fanamasinana ny sabata. Dia izao amin'izay izay ilay ifandraisany. Misy ifandraisany foana ireo, dia toy izao hatrany amin'ny farany fa mifandray foana ireo, misy zavatra iraisany foana. Fa ilay mahasamihafa azy anefa no ho jerentsika eto. Ny lalàna dia feon'ny mpitsara. Zay eritrereto tsara ilay hoe aza hatrany amin'ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza hatrany amin'ny farany. Feon'ny mpitsara zay. Feon'ny mpitsara. Ahoana izany hoe feo amin'ny mpitsara? Rehefa mandika azy ianao zany dia maninona?
voasazy ianao zany raha vo mandika azy zay le lalàna zay. Feon'ny mpitsara, feon'ny fahatezerana, feon'ny fanjavana, raha vo mandika an'io anao de ravaina. Feon'ny fahatezerana, zay ny atao hoe didy na lalàna zay. Feon'ny fahatezerana. Rehefa tsy manaraka an'iny ianao, rehefa tsy mankatoa an'iny ianao, de misy azy miatra aminao. De io no ambaran'ny Deutéronomie hoe afo mandevona Andriamanitra. Noho io lalàna izay apetrany amintsika io. Fa ny filazantsara kosa nefa etsy ankilany de feo an'inona? Feo an'ny fitiavana, feon'ny famonjena, feon'ny fahasoavana, rainay eo zy any an-tany. Tanareo, eo zany misy fahasamihafana eo. Ny anankiray feon'ny mpitsara, ny anankiray feon'ny fahasoavana, milaza aminao hoe manana ray any an-danitra ianao, azo antoka, tsy miova, maharitra mandrakizay, be fitiavana. Zany ny filazantsara, feon'ny fahasoavana, feon'ny famonjena, feon'ny fampahirezana. Omeo anay an'io zay hanina sahaza ho anay. De ozy izy ny filazantsara hoe Andriamanitra de mampiposaka ny masoandro amin'inona ozy izy? Amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, omeny ny hanina sahaza ho antsika foana tsika isan'andro, rivotra iainana, masoandro, tanjaka sery. Zany ny feon'ny fampahirezana, feon'ny fahasoavana, milaza amintsika hoe omeo anay an'io zay hanina sahaza ho anay. Azotsika ve le mahasamihafa ny didy sy ny fitiavana, didy sy ny filazantsara, fitsipika sy ny fitiavana? Mazava amintsika zay. De miara-dalana mandrakarivo zany. Ny tianao ambara ao anatin'izany rehetrarehetra izany ry havana de izao: Andriamanitra fitiavana de tsy misaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipika. Ary reo izy roa mitambatra reo no hitaizan'Andriamanitra antsika. Tsy hoe rehefa tonga Jesosy nitondra ny ataky ny tompo de nifohanana le didifolo. Tsia, fa mipetraka eo foana ny didifolo. De hoy Jesosy hoe tsy avy anafoana ozy izy fa anatanteraka ny lalàna. Zany hoe mbola mipetraka eo mandrakariva ny lalàna. Tsika zany tsy tahaka an'ilay fiangonana apostolika na neo-apostolika izay mandrava ny didifolo. Fa ny tena maha-kristianina antsika, ny tena maha-kristianina antsika ary ny maha izy azy an'Andriamanitra izay topoitsika, de izy sady mitaizantsika amin'ny lalàna no mitaizantsika amin'ny fitiavana. Zay Andriamanitra topoitsika io. Zay no izy. Maha izy azy an'Andriamanitra mihitsy zany lay didim-pitiavana. Rehefa tonga Jesosy, nisy lalàna napetraka teo tamin'ny andron'i Mosesy. De rehefa tonga Jesosy dia ny finoana no amonjena ny olona. Tsy mila miforana intsony, satria teo aloha zay teo tonga kristiana de tsy maintsy forana aloha. Ary tsy zay ihany, fa efa tamin'ny andro ny Abrahama, ny amantarana fa tena vahoaka an'Andriamanitra ny olona anankiray, de izy mifora, lehilahy zany. Fa io famorana io niova batisa rehefa taty aoriana. Ka ny batisa zany no ampidirana ny olona ho kristianina, ho vahoaka an'Andriamanitra, ho vahoaka ny lanitra. De io batisa io amin'ny finoana no andraisana ny famonjena amin'ny alalan'io batisa io. Ka na tsy ny forana intsony azy isika taty aoriana, noho ny finoanan'i Jesosy sy ny batisa izay nanaovana batisa antsika, de mahazo famonjena isika. Dia tsy fehezin'lay
hoe tsy maintsy mitandrina n'ilay famorana na lay lalàna zay vo afaka azo famonjena. Tsy fehezan'izay tsony ny olona fa rehefa mino izy dia ho velona. Zany hoe io no mahatonga ny Paoly ilaza hoe tsy ambany fahasoavana, tsy ambany lalàna isika fa ambany fahasoavana. Io no ambaran'ny Paoly io. Tsy ambany ny lalàna itsika, tsy lalàna zany no amonjena antsika hoe rehefa mitandrina ireto didi folo reto ianao dia izay ianao no vonjena. Kanefa hoy zay soratra masina hoe na dia mahatandrina ny sivy ianao kanefa diso amin'ny anankiray dia ahoana hozy? Diso amin'izy rehetra. Zany hoe tsy misy nofo zany azo amarinina amin'ny lalàna na ho vonjena amin'ny lalàna fa amin'ny alalan'ny finoana rery ihany. Zay le hoe isika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Raha famonjena no resahana, raha fidiranao ny famonjena dia izay no izy. Afaka amin'ny fitarihan'ny lalàna fa tarihin'ny fanahin'i Kristy. Zay le izy. Rehefa natao batisa tsika dia nomena ny fanahy masina, dia io fanahy masina io lazan'i Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako izy izy, fa raha tsy handeha aho izy dia tsy ho tonga aminareo ny mpananana. Io mpananana io ataony hoe mpanazava, mpampahedy, mpanoro lalana, mpitari-dalana. Zany hoe manomboka ao amin'i Jesosy zany eo amin'ny batisa dia ny fanahy masina amin'izay no mitarika ny olona fa tsy tarihan'ilay lalàna intsony izy. Tarihan'ny fanahy masina, tarihan'ny fanahin'i Kristy fa tsy tarihan'ny lalàna intsony izy. Dia io fanahy masina io nefa dia mampitodika antsika mandrakariva ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra na ao amin'ilay didy sy fitsipika. Dia izay no anambaran'ny Paoly hoe hanota ary vai isika satria ambanin'ny fahasoavana. Dia ahoana ny amalin'ny Paoly azy? Sanatria zany. Sanatria zany. Tsy hoe rehefa tarihan'ny fanahy masina tsika no vonjena tamin'ny finoana dia tsy mipetraka intsony ilay lalàna sy fitsipika. Fa ilay fanahy izay nomenantsika teo amin'ny batisa dia mampitodika antsika mandrakariva ao amin'ilay lalàna, ao amin'ilay fitsipika, ao amin'ilay didy izay milaza amintsika hoe tsy tanteraka isika ary mampirisy antsika koa mba hankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Ka rehefa ao amin'i Jesosy zany ny olona anankiray, tonga kristianina ny olona anankiray, dia io ilay ambaran'ny Paoly hoe izay olona ao amin'ny Kristy dia olona inona hozy? Olom-baovao. Io olom-baovao io, io olom-baovao io izay manao asa tsara ary miaina ny fiainam-baovao araka ny fitarihan'ny fanahy masina dia izao toy ny hazo anankiray, toy ny hazo anankiray. Ohatra hoe ny vokatra zany amin'izao zao dia ny kaki, goavy, inona koa zao ny voankazo vokatra? Pibasy, ia, zavoka. Fa ny hazo tsara hoy Jesosy dia maninona? Dia mamoa voatsara avy hatrany. Zay le izy. Ny hazo tsara dia mamoa voatsara avy hatrany. Tsy mila mezaka izy zany hoe andeha hanao an'izao, andeha hanao an'izao, andeha hanao an'izao, raha voatsara le voa dia mamoa tsara avy hatrany koa izy. Dia tahaka an'izay koa ny olona ao amin'ny Kristy. Rehefa ao amin'ny Kristy zany ny olona anankiray dia avy hatrany izy dia mivoaka voatsara ny fiainana. Fa tsy hoe andeha hiezaka hitandrina ny rina, hitandrina ny tina, hitandrina ny didy voalohany, hitandrina ny didy fahazao, hitandrina zao, izay vao ho tsara izy. Fa rehefa ao amin'ny Kristy izy, mitoetra amin'ny finoana ao amin'ny Kristy, tarihan'ny fanahy masina dia avy dia mamoa voatsara avy hatrany ny fiainana. Fa tsy terena intsony izy hoe
tsy maintsy manao an'izao ianao, tsy maintsy manao an'ire ianao. Fa avy hatrany izy dia mahalala ny tokony ataony. Izay ny olona ao amin'ny Kristy. Kanefa izay fandehanany mamoa voatsara avy hatrany izay dia tsy manao tsinontsinona n'ilay didy, satria olombelona tsy ho tanteraka na oviana na oviana, fa mila mandrakariva ary faniny milaza aminy hoe tandremo fa raha vao miala amin'ity ary faniny ity ianao dia midoboka mianjera, tahaka ny hoe lavarangana anankiray raha vao tsy asiana ary faniny iny dia mety anjera any ianao. Dia izay zany ny lalàna na ny didy ao amin'ny Kristy miaro antsika mba tsy ho lavo ny fahafatesana. Fa efa miaina ny fiainam-baovao ianao, efa mamoa voatsara ianao, efa mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ianao, mahalala avy hatrany izay ny tsara tokony ho tanterahana sy ny ratsy tsy tokony atao, kanefa eo ihany ilay arofanina izay miaro anao tsy ho lasa any amin'ny fahafatesana. Izay ilay sary tany amin'ny sahedena hoe mena fahafahana, nomena safidy ny olombelona, kanefa napetraka ihany ny didy sy fitsipika teo ampovoany teo. Tandremo fa raha vao mihinana an'ity nareo dia ho faty tokoa. Fa ny devoly nefa etsy ankilany dia izy hoe ka mbola aingana izany. Fa rehefa mihinana an'io nareo dia hitovy amin'Andriamanitra. Hitanareo, lay amin'ny devoly zany dia izao fahafahana manara-po na fahafahana manao izay taniny kibo, hoe ny zavatra rehetra tsy misy fandarana intsony, fa na inona dia mety daholo. Zay ny an'ny devoly zay. Tsy izay ny an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra dia izao fahafahana, misy arofanina, misy fiarovana, dia ilay didy sy fitsipika. Tokony hitodika makay zany. Telefônina, misy telefônina miantso zany. Avahana tsara zany. Ilay fitiavan'Andriamanitra zany dia izao fahafahana misy arofanina, didy sy fitsipika. Fa ny fahafahanao amin'ny devoly dia izao manao izay taniny kibo, gaboraraka, manao izay mamaly izay filanofo rehetrarehetra, ny fahafinaretan'ny nofo rehetrarehetra, dia manao izay mahafapo an'izay. Izay ny an'ny devoly. Fa ny an'Andriamanitra dia izao afaka ianao, fa izao tia misy arofanina. Tandremo fa raha vao miala amin'iny arofanina iny ianao dia very ianao, maty ianao. Dia izay no mahatonga ny Paoly milaza hoe sanatria. Ary io tsika loterana dia manao an'ilay hoe miaina tena filamatra antsika mihitsy ilay hoe miaina ambany fahasoavana. Afaka. Tsy fehezin'ny andro intsony hoe sabata sy ny karazana, fa ny andro rehetra ho isika dia tsara avokoa. Na dia misy aza ny kristiana sasany manao hoe tsy mandevona talata, tsy mandevona lakamisy, fa izao ny fiainanao ambany fahasoavana dia tsara avokoa ny andro rehetra. Tsy fehezin'izany intsony isika. Dia ny fihinanana, mbola misy kristianina na loteranina aza, eny misy mpiandry aza mbola misalasala hoe azo hoanina ve ny rasa tsy azo hoanina, ny kisoa ve manao marina, ny zazakely ve azo atao batisa marina. Mbola misy loteranina mbola mametraka an'izany fanontaniana izany mandraka ankehitriny. Kanefa tsika vao ambany fahasoavana, tsy fehezin'ny fihinanana sy ny fisotroana, tsy fehezin'ny andro intsony, tsara avokoa. Izay no ambany fahasoavana izay. Fa ny finoana an' Jesosy irery ihany, io no amonjena antsika. Kanefa etsy andaniny Paoly dia manao hoe
fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara, ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy ny zavatra rehetra mahafandro. Izay ilay Andriamanitra zany rehefa manome fahafahana ny mino na ny kristiana dia apetra mandrakariva lay arofanina, lay didy, lay fitsipika, io le atao hoe didym-pitiavana, tsy misaraka zany. Ka diso hevitra zany ny kristiana zay manao hoe satria ambany fahasoavana sika dia azo atao ny zavatra rehetra, malalaka amin'ny zavatra rehetra, fa tandremo fa misy arofanina petraky ny Jesosy ao anatin'izany fahafahana sy fitiavana izany. Dia ozy ary ny loha hevitra amin'izay miveriny tsika ary amin'ny voalohany, ny fanatanterahana ny didym-pitiavana eo amin'ny fiainam-piangonana. Io zany no amaranantsika azy. Ahoana ary no ampiarantsika izany didym-pitiavana eo amin'ny fiainam-piangonana izany? Dia izao, nitsika tsirairay avy ireo dia antsoin'i Paoly hoe fiangonana. Satria nahoana? Tempolo ninona ozy ianareo? Tempolo fanahy masina ianareo. Zany hoe izao zany fiangonana, izy fiangonana, ianao io fiangonana ianao. Dia raha ampiarina zany ilay didym-pitiavana eo amin'ny fiainako fiangonana, dia mila manana auto-discipline isika, na atao hoe didym-pitiavana ho an'ny tenantsika aloha. Sady miaina amin'ilay fitiavana, miaina amin'ny fahafahana, kanefa misy fitsipika hifezako ny fiainako manokana zahako. Ny sakafo rehetra azoko hohanina, goavy zao ny ankiziny no betsaka, dia tsy hoe satria mba fahasoavana dia hohanina daholo na goavy zato azy. Fa raha tsy misy fitsipika apetraka ao izay mihinana an'ilay goavy hoe ampy azy zay faloha hijanona, dia miteraka inona ilay izy? Miteraka aretina. Raha vao mihinana goavy be dia be, lasa mitohana na mety lasa vaky ny kibo. Zany hoe amin'ny zavatra rehetra ataotsika zany ilay fiangonana, dia zao misy asiana fetrany daholo ny zavatra rehetra atao. Na mihinana ianao, dia ny fisotroana moa, tsika efa ao anatin'ny hoe fiangonana dia mipetraka tsara ny adiny vokovoko manga. Fa rehefa tsy mahasoa ny vatantsika dia tsy ataotsika izay. Dia izay ilay auto-discipline. Rehefa fantatrao zany fa tsy mahasoa ny vatanao ilay zavatra hohaninao, dia asivo fitsipika amin'ny fean'izay. Mila mahafehtena zany ny fiangonana tsirairay. Ohatranahy zao, za tena tsy mahazaka crevette, nefa zany tena sakafo tena matsiro zany. Fa rehefa tsy zakatra ilay izy, tena tsy mihinana, rehefa tsy mety amin'ny vatana. Fa tsy hoe aleo aloha mba hihinana ihany, fa io ve sy lehilahy ve maty indray andro. Za mantsy indraindray fialatsinina diana. Fa rehefa tsy mety amin'ny vatanao dia manana fifehezan-tena zany, tsy manao an'ilay izy. Ary tsy izay ihany fa na inona eo amin'ny fiainantsika zany dia asivo fitsipika eo amin'ny fiainanao. Dia tanora moa zao ny antsika, tanora sy ninona moa zao miaraka? FDL. Dia ozy izy ny soratra masina. Mandehana ozy izy dia ny mbola tanora. Iza no miteny an'izay? Mpitoriteny no miteny an'izany. Mpitoriteny. Any amin'izay sitraky ny fonao, any amin'izay fa inona ny hafarany? Asiany didy foana eo amin'ny farany. Kanefa ahoana tsara? Zay tsarovy fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao. Zay zany tanora. Kristy zany tsy maniraka antsika hoe mandehana fotsiny dia any amin'izay tianao alehany, ataovy izay azonao atao. Fa ary amin'ny farany izy mametraka didy sy fitsipika. Tsarovy nefa hozy fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao.
amin'ny andro farany. Tanareo tsy misaraka mihitsy ry havana ny atao hoe didy sy ny hoe fitiavana, ny fitsipika sy ny fahafahana sy ny fanavotana, fa miaraka mandrakarivo zany. Zay zany isika kristiana rehetra zany de mila manana fitsipipihezan-tena ho an'ny tenantsika aloha. Zay aloha voalohany. Raha te handroso tsika, raha te ho tafita sika, ho an'izay mbola mianatra zao, raha ohatra ianao ka tsy manana fifehezan-tena hianatra, de tsy ho afa-panadinana mihitsy ianao. Namanao mety jerena izy toa tsy mianatra fa nefa tohatra nita mandeha foana, milalao foana, ndeha koa mba hanaraka azy, nefa tsy fantatrao fa izy nefa any an-trano any mety tena mitsofoka be amin'ny alina. Fenao nefa voafitaka amin'le hoe ranona ohatran'ny mandehandeha manao an'izao, tsy ndeha koa mba hanao an'izao. Fa zao raha vao tsy manana fitsipipihezan-tena ho anao manokana, ho an'ny tenanao aloha, didim-pitiavana io, dia tsy ho tafita, tsy handroso mihitsy isika. Fa eo koa le fiangonana ngeza be de ny fiombonan'ny olona mino, de ao zany misampana maro isan-karazany. Rehefa misy olona anankiroa ny fanaitra fa hiara-dalana kanefa tsy misy fitsipika ifampifehezan'izy roa, de tsy handroso ny fiainana. Ohatra fotsiny zao hoe mpivady, raha ohatra zany eo mpivady ka tsy misy fitsipika ifanarahana hoe iza no hitatana ny vola, fa hoe andao de samy mikepoka ny azo me, fa andeha ho aiza le tokantrano hiafarany zany tokantrano zany, fa tsy maintsy misy trésorier eo amin'le tokantrano, de tsy maintsy misy mampita an'le vola koa, iza siza mampita, iza no hitatana an'le vola, ahoana ny fomba hitatana anazy. Fa raha vao tsy izay, raha vao tsy misy fitsipika ifampifehezana, de tsy hikorotana le tokantrano. De hoeto eo amin'ny fikambanana, olona roa aza efa raha vao tsy misy le fitsipika ifampifehezana dia mety ho rafa, mety hiady. Maika moa fa olona 3, 4, 5, 10, 20 ao anatina fikambanana, sampana anankiray eo amin'ny fiangonana. Ny dikan'izany de zao, ny fikambanana rehetra zany na iza de mila manana fitsipika ifampifehezana sy ifampitondrana, fa raha tsy zany tsy handroso ny fikambanana anankiray na fiangonana anankiray. Tanora sy ny FDL moa zao no eto, de za mino fa efa misy fitsipika ifampifehezana ao anatin'ny tanora ao, misy fitsipika ifampifehezana ao amin'ny FDL ao amin'ny VLM ao amin'ny vehivavy, ao amin'ny sekolalahady. Fa tsy mandeha kaboraraka zany na mandeha amin'ny danintsibony ny fikambanana iray na ny fiombonana anankiray, fa tsy maintsy misy fitsipika ifampifehezana raha tena handroso. Ary io nefa nampandrosoa n'Andriamanitra ny fiainantsika zanak'olombelona, de isika mino tezany amin'io foana isika. Ary io no tsy itovizantsika amin'ny fiangonana katolika. Fa raha ohatra tsika na eno tsara ny vaovao tany Avohipeno, le fananganana olon-tsambatra any Mpitovasoa moa, ie, de zao tonga ny filoham-pirenena de efa nisy seza nomanina ho azy hoe eto ny filoham-pirenena, de tonga avy any ny filoham-pirenena de natondro azy hoe etsy ianao, de tsy nanaiky ny filoham-pirenena. Fa ny katolika tsy nanaiky hatramin'ny farany fa etsy ianao président, fa eo no efa nomaninay ho anao. Nangataka fitenenana ny filoham-pirenena, fa ny fanarahana de fanarahana katolika de hoe tsy misy mena fitenenana na iza tondra fanjakana tonga eto, fa na de nangataka aza ny filoham-pirenena tsy nanome ny katolika, fa fitsipika zay. Izy zany ny katolika zany rehefa hametraka fitsipika izy hoe ity ny fitsipika hitantanana tsy miova amin'iny, de mila manaraka an'iny raha te handroso. Satria tsika loterana miaina amin'ny ambany fahasoavana de mitsigoragora eo, tsigoragora, de nefa tsy handroso
isika voalohany indrindra tsy androso lay fikambanana kely na lay fikambanana be raha vao tsy ao lay tetim-pitiavana. Sady misy filazantsara ao, misy famokisana ny olona amin'ny fitiavana, amin'ny filazantsara, kanefa misy fitaizana koa amin'ny fitsipika sy ny didy. Zay no mampandroso zay. Fa rehefa tsy zay dia tsy androso sika. Fa eo foana dia ozy izy lay tamin'ny tele zay hoe kodiaran-tsarety miodina ihany fa miodina eo fotsiny. Patinina zany dia eo miodina ihany izy fa eo tsisy fivoarana. Dia raha mamaly an'ilay lohahevitra tany amin'ny voalohany amin'izay zany tsika hoe ny fanatanterahana ny didim-pitiavana amin'ny fiainam-piangonana dia izao: mila mivelona amin'ny filazantsara sy ny fitsipika isika, mila miaina amin'ny fitiavana sy ny didy mandrakariva isika. Fa raha vao tsy izay no iainan'ny mino, iainan'ny kristianina, iainan'ny fiangonana, ny sampana isan-karazany, na vondron'olona na fikambanana na iza n'iza, tsy maintsy miara-dalana mandrakariva. Fa mandringa raha ohatra ka lalàna fotsiny mitondrana ny olona, tena mandringa raha lalàna fotsiny, fa tsy maintsy misy fitiavana, tsy maintsy ao ny filazantsara. Hitarihana ny olona hoe rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, feon'ny filazantsara zany. Mitaona ny olona hoe andao fa ity ny lalana mitondra tena makany amin'ny fiainana, azahoana fiadanana, fahasambarana. Kanefa etsy ivelany koa dia hozy izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa, fa sao dia variana. Dia hozy izy Davida hoe aza atao manan-karena be loatra aho izy, fa sao dia maninona? Sao dia manadino an'Andriamanitra? Kanefa aza atao malahelo loatra koa, fa sao dia maninona? Alaim-panahy andeha angalatra. Zay zany mety hanadino an'Andriamanitra ika, dia zay mahatonga an'ilay arofanina mandrakariva mipetraka manodidina ny mino, manodidina ny kristianina rehetra. Dia ny didim-pitiavana zany dia lalàna sy fitiavana, fitsipika sy fahasoavana, didy sy famonjena miaraka mandrakariva. Ary io no ambaran'ny Apokalipsy, boky farany, ilazana amintsika zany hoe hatrany amin'ny Apokalipsy dia apetra mandrakariva izay didy sy fitiavana izay. Zay maharesy ozy izy dia ataoko aiza? Ataoko antsy. Zay. Zany anie tena feon'ny filazantsara anie zany dia olona. Ny vatanantsika ihany dia volamena, ny tsahan'ny tombontsika volamena, filazantsara anie zany. Fa ozy izy fa mbola ataony iray eo amin'ny faha-1 amby 20, fanomeny, fanitsimeny, sy ny vetaveta, sy ny mpanompo sampy, sy ny mpanao ody ratsy, sy ny mpijangajanga, sy ny mpanao zao, dia anana ny antsarany. Tanareo fa ampiarahany ao foana, eto ilay volamena, eto ilay fitsipika. Fa tsy hoe ampanantenana volamena fotsiny, tahaka ny tanora lehilahy mandangolango ankizy vavy dia ao fa omena anao zao rehetra zao. Tsy zany, tsy zany ny tena fitiavana. Raha vao tovolahy zany, zay zany tovavy, raha vao tovolahy mampana tena zavatra be ho anao fotsiny, tandrema ianao zay, mitandrema zay. Ao fa hividianako peratra ianao, hividianako akanjo ianao, inona ny tianao fa omeko anao. Volana aza ampanantenainy ianao, nefa volana ery ambony be ery. Dia possible ve zany? Fa tandrema, tandrema. Andriamanitra tsy mitaiza ny olona amin'izany na mitarika amin'izany, fa sady mampanantena izy kanefa misy andraikitra ngeza be. Kanefa ny tovovavy koa etsy an-daniny tsy hoe anao filatsy mahita amin'ny lehilahy fotsiny, satria namako ohatran'ny tena mahazoazo akanjo tsara tarehy, aiza ary zany mba azahoako vola, dia alaim-panahy andeko amitaka lehilahy satria mba te ahazo zavatra, kanefa tsarovy
fa amin'izay tsy ampoizina dia lavo iny. Izay zany ny ry havana, pratika ilay izy dia niazahana natao pratika ny hitondrana azy dia